oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity. 400 mégawatts vita izy rehetrarehetra ho vitako anatin'ny 10 taona 800 mégawatts farafakeliny mifantoka rehemaratra ataosika eto Antananarivo sy manerana Madagasikara. Dia mba mangataka ny unité politique anao 3 semaines tsy misy délestage tsony farafatarana eto amintsika. Dia Andriamanitra ny anazava ny saintsika tsirairay avy ny fotsika mila tontsika fa mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana ary ny tenako manokana dia tsy maintsy hiaro ny vahoaka malagasy hitondra ny vahaolana amin'ity olana délestage. La production d'énergie est encore très dépendante de l'énergie fossile avec 80%. Et voilà, je parle d'énergie, c'est votre problématique, mais nous allons trouver une solution. Alors on va d'abord trouver la solution technique avant que je puisse continuer. Solombam-bahoaka sy tendrandrena solony haiko mitaky ny ilazan'ny filoha Andry Rajoelina ny tena marina mahakasika ny fotoana ahataperan'ny délestage na fahatapahan-jiro lavareny eto amintsika. Tsy Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Cristiano Takiny, tsy ministre ny angovo Andriamatoa Olivier Jean Baptiste, tsy mitaky ny tenenan'ny tale général ny Jirama na ireo tompon'andraikitra maro hafa isendrandrena solony haiko fa Andriamatoa Andry Rajoelina no takiny ilazany marina makasika ny fotoana tokony ahataperan'ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Fantanina tsara petraka dia zao. Fangatsy efa nilazany marina ny fotoana ahataperan'ny délestage ny filoha Andry Rajoelina. Ny valiny dia tsotra, valiny dia eny. Tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo, tsy inefatra, ndimy fa efa niverimberina ary nataony imbedebe zany. Ary efa ataon'olona fiomezana ny filohan'ny République ny Madagasikara isaky ny mampanantena ny feim-potoana ahataperan'ny délestage eto amintsika. Satria nahoana tsy misy tanteraka na dia iray aza. Tsy voatanisantsika eto ny fampanantenana maro be izay nataony ny filazany ny feim-potoana ahataperan'ny fahatapahan-jiro eto amintsika fa ndao arahantsika ireo ampahany vitsivitsy ihany. Ohatra resaka amin'izany ny propagandy na fampielezan-kevitra tamin'ny 2024. Mbola tsy teo amin'ny fitondrana akory izy dia efa nampanantena fa ho vitany ao anatin'ny 5 taona ny olany délestage. Nilaza mihitsy moa izy tamin'ity fotoana ity fa tsy ampiesona ny vahoaka tahaka nataony sasany, milaza fa 3 volana dia tapitra ny délestage. Ny an'ny filoha Andry Rajoelina ho izy dia zavatra resahana dia tanterahana. Ny zavatra tsy vitan'ny fitondrana teo aloha dia vitainy ao anatin'ny 5 taona monja. Ao anatin'izany ny 400 mégawatts, ny famokarana herinaratra maro samihafa ary ampitomboina farafahakeliny ndrome taona ny 700 mégawatts. Ndao arahantsika kely zany. Misy sasany teniteto hoe naingamantany voaka Antananarivo ahoana mbola misy délestage ve sa tsisy tsony eto Antananarivo? Mbola misy sa tsisy tsony? Tsika matsy misy nampiesina milaza hoe afaka 3 volana dia afaka ny délestage. Afaka sa tsy afaka? Afaka sa tsy afaka? Osy izany ankehitriny hoe ny maizina anao miala dia hiposaka ny masoandro, hiposaka ny mavana ho an'ny vahoaka Antananarivo, ho an'ny vahoaka malagasy tokolavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Zay teneniko antsika hoe zao. Za tsy mba hanao fampanantenana pôkaty fa nilazaiko dia tsy 400 mégawatts ny famokarana herinaratra vita mitondra amin'ny fandimby teto. Zay ho an'ny vahoaka 25 millions. Ndikany dia zao 5.000 isan-jato ho an'ny vahoaka malagasy fotsiny no manana herinaratra. Ny fanamby apetraka, ny velirano apetraka amin'ny vahoaka malagasy dia ity. Zay asa tsy vita ny filoham-pirenena rehetra amin'ny fandimby ho vitaiko ao anatin'ny 5 taona. Ka 400 mégawatts vitany izy rehetrarehetra ho vitaiko ao anatin'ny 5 taona 800 mégawatts farafakeliny mifantoka rehemaratra ataosika eto Antananarivo sy manerana Madagasikara tokolavy. Ekena sa tsy ekena?
ndao dingantsika ny taona 2024 2024 raiky amby 2024 2024 ndao resatsika ny taona 2024 niakatra farak'izay tsy izy ny temps délestage teto amintsika tamin'ny taona 2024 nilaza ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny valandresaka izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny taona 2024 fa ufoana ao anatin'ny 3 herinandro ny délestage ndao aratsika kely zany flou tany propagande amina mégawatt 400 mégawatt ngamba tsaroko débatnao tao amin'ny télévision malagasy tam'izany fotoana izany no napanatenainao parc solaire maromaro jiro mandeha amin'ny masoandro tsy tsaroko fotsiny raha nampanantena kobramo anao tamin'ny fampielezan-kevitra anaty nampanantena fa nisan'ny vokatra moa zany androany tsika amin'ny resaka io fa ny zavatra ianan'ny vahoaka androany andriamatoa filo délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny panneau soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra ianan'ny vahoaka fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria ndray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vy tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maso zany le ena vahoaka ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fanontaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatoa Filoha fa hoy aminao hoe Andriamatoa Filoha Républicaine Madagasikara mba mangataka aminao inona ny nampanatenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 andro tsika mifampiresaka eo mariny zany teneninao zany Gasikara mikakaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage zay efa namety remarque monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony fa raha fatarany eto amintsika ankoatr'izay nilaza fotoana taperany délestage ihany koa ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny 3 oktobra 2024 lasa teo nilaza moa izy tao amin'ny page Facebook iny fa iaona amin'ireo tompona niraikitra amin'ny famokarana herinaratra izy dia tsy iza zany fa ny kompania jirama sy ireo tompona niraikitra maro samihafa ao anatin'izany ny teknisianina ny ministra ny tale général ny jirama sy ny maro hafa ary tsy voaka ny toerana famokarana herinaratra ny filohan'ny Rajoelina raha tsy voavany olany délestage araka ny nambarany tamin'izany iarany rehetra mahita fa mbola tsy mivany olany délestage ary voamay mialoza noho ny teo aloha ny délestage ankehitriny tsy vitan'izay fa mbola nampanantena ihany koa izy fa anangana parc solaire ngeza indrindra ty Afrika izy ary misy ihany koa ny famokarana herinaratra 500 mégawatt ary farafatarany amin'ny volana Mai 2024 dia efa tafatsangana eto amintsika izany 500 mégawatt izany zany hoe tamin'ny volana Oktobra izy nilazany zany ary efa volana Jona 2024 misy atsika zao iarany rehetra mahita fa mbola loza noho ny teo aloha ny toejava-misy ankehitriny ndao aratsika kely ny resaka nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny Oktobra 2024 lasa teo tsy maintsy tsika metraka farak'izay aingana le parc solaire 20 mégawatt apetratsika ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia hoatontsika eo amin'ny herinandro zay zany no ataontsika monsieur le ministre ary ny vaovao tsara lehibe izay ho zaraiko ihany koa tao anatin'ny fivirina napetraka teo dia ametraka ny centrale lehibe indrindra tsy manofa tsony ny jirama zany fa centrale na 105 mégawatt mbola tsisy nanao an'izany teto 105 mégawatt tsy maintsy tafapetraka alohan'ny voalohany volana Mai zay no défi niraisika niaraka tamin'ny ny société zay mametraka an'izany eto Madagasikara ary atomboka io dia in'izao tsy maintsy vitatsika io zany amin'ny lohan'ny voalohany alohan'izay ary fa aleoko miteny hoe volana Mai fa tsy maintsy vitatsika alohan'izay tiako lazaina hoe ao anatin'ny olana tsy maintsy mba misy vahaolana raha misy ngamba ny teny ho atao androany dia ao anatin'izao irifiry sy aizina iainantsika zao dia mintsy manantena fa hanao niezaka mpiasa ny jirama mpiara-miombinantoka rehetrarehetra mba hitondra n'le hazavana isaky ny tokantrano dia Andriamanitra ny hanazava ny saintsika tsirairay avy ny fotsika ny latonitsika fa mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana ary ny tenako manokana dia tsy maintsy hiaro ny vahoaka malagasy hitondra ny vahaolana amin'ity olany délestage eny tokoa
efa tonga ito amintsika ny motera 70 tonnes izay mamokatra 105 mégawatt izay noresahan'ny Flo Andry Rajoelina tamin'ny volana oktobra lasa teo, ary efa tamin'ny taona 424 no efa tonga teto amintsika izany rehetra izany. Iny tokoa fa efa nanazava ny olany fitaterana an'ity motera milanja 70 tonnes ity ny tompona ndraiky mpanjakana tao amin'ny TVM na télévision malagasy. Maro dia maro tokoa na ny hevitra, maro ny laza fa manina raha tonga dia atsangana ao Toamasina ny tobiny herinaratra sady ao rahateo no misy ny zavatra rehetrarehetra ilaina. Fa hatreto aloha dia mbola ikasa hanamboatra tetezana mazaka io motera na io ny fitoeram-panjakana zay vao ampiditra ny herinaratra 105 mégawatt satria tsy natokana ho an'ny Toamasina io motera io fa natokana ho any Antananarivo, Moramanga, Ambatolampy, Antsirabe sy ny faritra manodidina izany. Ndao aratsika kely ny fanazavany ireo tompona ndraiky mpanjakana izay misisika mafy hanamboatra tetezana aloha zay vao mitady vahaolana makasika ny herinaratra. Le entana nandrasana amle 105 mégawatt satria ny tonga voalohany ny bloc moteur dia tonga zao ny alternateur sy ny transformateur dia ny tena asa goavana zao ny manomboka zao ny taterana anareo entanareo makany Antananarivo. Iarahantsika malala fa ny bloc moteur dia milanja amin'ny 70 tonnes, toy izany ihany koa ny alternateur 70 tonnes ary ny transformateur eo amin'ny 50 tonnes eo. Ministera maromaro no miara-mifanometanana amin'ny fahatongavana ireto fitaovana ireto. Ministera efatra zany no farimbona amin'ity fahatongavana reto 105 mégawatt reto, dia ankoatra ministera ny angovo sy ny akoranafo zany dia teo ministera ny toe-karena tamin'ny famohanana reto entana reto, teo ihany koa ny ministera ny transport dia ny ministera ny asa vaventy. Ny 105 mégawatt zay tonga eto dia natokana ho an'ny RIA réseau interconnecté d'Antananarivo, ka ny sitraka an'ity 105 mégawatt izy zany amin'ny faritra atsinanana ohatran'ny Antananarivo zany dia Moramanga, dia misy ny faritra atsimo any Vakinakara, Atsimo Manontolo iny ahitantsika ny Antsirabe, dia ny andrefana Antananarivo zany ny faritra Itasy. Ireo zany ny sitraka an'ity 105 mégawatt ty. Raha ny fantatra dia miandry ny fahavitan'ireo tetezana miisa 30 izay andalam-panarenana amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fandefasana ireto milina ireto any Antananarivo ireo tompona andraikitra. Naneo ny hevitra manokana i Andriamatoa Gasikara Fensoa, solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny boribory tany fahatelo. Lasa ihany ny saiko hoy izy tao amin'ny page Facebook-ny. Lasa ny saiko hoe Andriamatoa filoha ve mba miaina ny délestage lavariny toy izao iainako zao any an-tokantranony ihany. Lasa ny saiko hoe Andriamatoa Premier Ministre ve mba miaina fahatapahan-drano lava toy izao iainako an-tokantrano zao. Lasa ny saiko hoy Gasikara Fensoa hoe ianareo ministra ireo ve mba mahatsapa fa tsy takatra ny kely vola intsony aneny atody amin'izao hoe ianareo ireo ve mba mividy atody 400 ariary ny singany iray toay rehefa miatsena. Lasa ny saiko hoy Gasikara Fensoa ianareo tompona andraikitra isam-baratonga ny ireo ve mba miaina ny zavatra iainan'ny vahoaka. Fa nahoana no lasa amin'izany ny saiko? Eny, malasa saina le izy satria raha izao délestage sy fahatapahan-drano lavareny izao ve, raha ity vidim-piainana midangana sy insécurité tsy mety milamina ity ve, dia tsy mba hitanareo na iainanareo tsy mety ahitanareo vahaolana mihitsy. Nefa dia firenena iray zao ihany ny iarahantsika monina, toerana iray zao ihany no iarahantsika mipetraka. Sa rehefa mpitondra sy mahazo fahefana ve dia hafa mihitsy ny zavatra hita sy iainana? Lasa samy hafa mihitsy ve ny zavatra iainantsika sy ny zavatra iainan'ny masontsika? Mba mahita tory ihany ve ianareo amin'izao zavatra iainan'ny vahoaka izao? Hoy Gasikara Fensoa tao amin'ny page Facebook-ny. Ndao arahantsika ny resaka ny fanaovana sy teny Randrena Soloniaiko tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 7 Jona lasa teo, izay mitaky ny ilazan'ny Flo Andry Rajoelina ny fepitoana farany fatapirany izao délestage lavareny izao. Ndao arahantsika izany. Amin'izao fotoana izao ny asa rehetra potika avokoa
ny famokarana rehetra eto Madagasikara. Miantso ny fitondram-panjakana, miantso an'ingay Andry Rajoelina mba hiteny ny marina amin'ny vahoaka malagasy. Ity antso ataoko ity tsy mangataka ny Prime Ministre hamaly ahy, tsy mangataka ny ministre ny angovo hamaly ahy. Fantatro fa izao délestage manjony malagasy rehetra eto Madagasikara izao dia tsy avy amin'ny Prime Ministre, tsy avy amin'ny ministre ny angovo, tsy avy amin'ny DG ny Jirama, fa tompon'andraikitra feno ingay Andry Rajoelina amin'ny anaran'ny fitiavana tanindrazana. Dia mba mangataka ny honnêteté politique anao androany, mba hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny marina hoe oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity, satria ianao ny teny hoe tsy hivoaka ny hevitrany mihitsy ianao raha tsy mahita vahaolana. Mbola ny teny indray ianao hoe mareta nareo vahoaka malagasy fa afaka 6 mois dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara. Mbola nanambara ianao tao vahoaka malagasy fa afaka 3 mois dia tsisy délestage intsony. Amin'izao fotoana izao fa mananika any amin'ny 12 ora ny délestage potika tanteraka ny firenena. Tampamarana dia zao azo eritreretina fa manao ny asa ny Andriamatoa Sy Tendrandrena Soloneko raha mitaky ny tenenan'ny filohan'ny Rajoelina indray ny fe-potoana ataperan'ny délestage. Efa narahantsika nalala fa efa nanao fampanantenana maro samihafa Andriamatoa Rajoelina. Ankehitriny mbola mitaky ny iresahan'ny filohan'ny Rajoelina indray ny Sy Tendrandrena Soloneko. Ety ampamaranana afaka milaza isika fa izao fitakena Andriamatoa Sy Tendrandrena Soloneko izao dia midika fa mitaky any Andry Rajoelina andainga indray, hitaky ny Andry Rajoelina hiteny zavatra tsy ho tanterahany indray, satria efa maro ny fe-potoana izay napetraky filohan'ny Rajoelina anajanonana na amaranana ny tantaran'ny délestage eto amintsika, nefa tsy misy tanteraka na dia iray aza, ary vao may loza noho ny teo aloha ny toe-java-misy ankehitriny. Araka izany oharantsika miandalana eo ny mety toy ny titre raha ity, ary izany koa marina ny videontsika androany, aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.